androany ity raha mbola afaka ifampivavaka eto amin'ny toerana ity. Teninao dia manambara hoe mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Tompo matoinao ny teny an'izany, maro ireo karazana aretina mamatotra anay, maro ireo karazana aretina mifamaofao ny fiainanay. Androany tompo izay ifampivavaka, androany izay hiantso ny herinao, androany izay hiantso ny fanatrehanao, ary nazovy tompo tonga eto ka marary izy, oka ndray fanasitranana avy aminao izy, oka tsapany ositra ao izy, oka tsapany heriny diankapoka avy aminao izy, oka tsapany herinao izy Andriamanitra, manasitrana ianao amin'izao fotoana izao, mitahy ianao amin'izao fotoana izao, manafaka ianao amin'izao fotoana izao. Ary ninina Jesosy sakatsaka nataony demonia amin'ny fiainany olona io, ravana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fenoy ny fanatrehanao tompo ity toerana ity, fenoy ny herinao, fenoy ny fahatsaranao, fenoy ny fitahinao, fenoy ny ositrao. Ary aoka tompo izay karazana zavatra tsy ampy amin'ny fiainanay, androany no andeha hamelonao an'izany, androany no andeha hiasanao mahery ao anatinay, androany no andeha hitenenanao ny fiainanay. Tompo araka le tenin'ilay kapiteny Romanina hoe manona teny iray dia ho sitrana ny ankizilahy. Ao anatin'ny teninao androany tompo malala, oka ho hisy fanasitranana, oka ho hisy fanafahana, oka ho hisy fatorana mivaha amin'ny fandrenesanay ny teninao dada malala. Oka atsapa hery zay, atsapa fitombona ara-panahy zay, atsapa fitsaharana zay. Misaotra tompo, mitenena aminay tsiraray avy, ary nizaniza Andriamanitra marary, tononoko sahady ny fanasitranana, tononoko sahady ny heriny diankapoka nasitrana ny aretina rehetra. Misy anyrata eto amin'ny toerany tianao fanamasina, mitenena feno eto ianao androany, amin'ny anara maherin' Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Apetrao ambony lohanao ndray tananao io itiako ianao amerina an'izao vavaka izao hoe fanamasina, miasato anatiko ianao, tario fenoy fahendrena avy aminao omeo fahaiza-manao avy aminao tonga eto zany roany fanamasina, mba hiaino ny feonao, hiaino ny taridalana avy aminao, mampianara anahy, tahino ny fiainako, ho alalanao ny faritaniko, ho amiko ny tananao, ho arovanao amin'ny ratsy aho. Ary androany tompo izay rehetra mba hangatako aminao ho azoko avokoa. Miasa Jesosy raisiko ianao amin'ity alady maraina ity, ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako amin'ity alady voalohan'ny volana ity, tononoko ny fandresena amin'izay rehetra ataoko, amin'ny hoaviko, ninona tompo zavatra ataony reto tanako reto dia ho ambinina Andriamanitra, ahita fity aho, andresy aho, ary isehon'ny voninahitra Andriamanitra. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tia tanana ho an'i Jesosy ary tsika dia samy mahazo toerana isika rehetra, amen. Vonina venao androany andre ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandre tenin'Andriamanitra dia mila fo ravoravo, na dia ataoko hoe avignitra be ny tegna tandragno, fa tonga keto amboary tegna tarafo, amboary tegna fomba fijery. Mety nisy raha nasoregnanao zao androany, fa ataovy agnaty saigna hoe andre tenin'Andriamanitra ianao dia ho izy fanasitranana tonga zay any aminao, amen. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia miankina betsaka amin'izay inotsika, zay ihany, tsisy ankoatran'izay. Ny fiarahana amin'Andriamanitra dia miankina betsaka amin'izay zavatra inonao, inona no inonao, igny no ataon'Andriamanitra tanteraka. Ny afantaranao fa inonao ny zavatra anankiray tsy afaka agnaty eritreritrinao, mandalo akao foana izy. Be da be ny olona mino arety tsy afaka agnaty eritreritrananjy koa izy le arary, pero marary izy avy eo. Be da be ny olona mino fa magnadary zany no ny ramoseny, tsy afaka agnaty eritreritrananjy koa raha igny tanteraka aminazy. Zay natonga Baiboly miteny hoe tonga avy aminao karan'izay le izy. Matetika revagna ny toerana ipetrahany fanirian'ny olona anankiray dia agnatin'ny eritreritran'azy ao. Karaha tonga eto anao androany ino mba hirinao, satria ny faniriana dia tsy afaka misaraka amin'ny antsoina hoe fanantenana. Magnantegna anao fa ho hisy zavatra hitranga, magnantegna anao fa ho hisy zavatra hiseho. Ny faniriana raha dika dia sarisary an-tsaina dia amin'ny zavatra tiana tongavana. Inona moa zany fa tsy ny finoana ihany, zay voalazan'ny Baiboly hoe ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra tenaina,
fanehoana zavatra mbola tsy hita. Ka miarabanao za amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa ato amin'ity volana juillet ity zay nomeny tompo antsika hoe volan'ny fijoroana vavolombelona. Za dia milaza aminao fa tsy tapitra foana ty volana ity raha tsy misy zavatra goavagna mba hijoroana vavolombelona. Fa raha mba te hijoro vavolombelona revagna mila mankatoa tenin'Andriamanitra mba ataovy matevitevy ny fankataovagna tenin'Andriamanitra. Agnisan'ny fankataovagna tenin'Andriamanitra rehefa tonga am-piangonana vonogny telefôna. Tsy asigny feony, tsy andeha hitandregny telefôninao zany dia ny aketo. Aleo mba miako mafy ilay tsy mahalala fomba re. Zany fogna rô aherikery aketo za tomberivo mba atao vibrera telefôna. Na mba mpianatra amin'ny CM1 amin'ny bébé enfant rô tsy afantatra zany. Atsika olo maventy akato mpiandraikitra be sasany pastera. Mbola tsy mahafantatra fogna rehefa mba tonga am-piangonana atao vibrera le telefôna. Zany mba tegna mba ataotsika fepetra mba matomboka be fô za amizio mbo asiaka eko via. Lasa tsy mifagnaja atsika tsy mety. Zany hitsanganoko aketo tsy karamenareo tegna mivolagna aminare za zay. Mba asivy respect ihany na de kely ara. Hoe ndeha hitandregna ny papa zany androany mba ataoko vibrera telefôna. Ato am-piangonana. Afa ndraiky anao izy koa andrahonao agny zegny tianao atao agny tsy magnino. Fa mba eto mba asitsika ajany le fivoriam-bavaka. Zay neny vavaka nampianaran'ny tompo hoe ho amasinina ozy zavatra izy koa fa tsy asininao tsy mandaitra aminao. Mba asivo valeurany zany fahatongavantsika eto. Asivantsika ajany fa tsy hoe andeha hitandregny telefôninao ratsy be magnanjany ndraiky diany aketo. Ataoko ratsy amin'izay anao mivignitra. Atao tsara boko izy ke mbola herinao koa. Tainy tompo antsika rehetrarehetra. Ka ny zava-miafina hozarainanao androany tiako ampafantarina antsika jiaby aloha fa izy koa fa mitandregny toroteny amin'ny Ziona Firaisana ianao reto teboka manaraka reto ny tsy maintsy ho regninao aketo. Voalohany amin'izany ny combat spirituel. Akory atao miady amin'ny tontolo ara-panahy. Zay raha zay tsy maintsy regninao aketo mety mikoragna antsika famosaviny, angatre, angabile. Mety mikoragna antsika aketo isan-karazany raha voaresaka combat spirituel fandroagna devoly, fanapahagna ozo, zay zany raha mety ho regninao eto. Zany hoe miaigna amin'ny antsoina hoe monde mystique. Maheno foana anao zany eto zavatra mystère. Zavatra mba manetatra ny sofinao io hoe amin'ny monde spirituel moa inona daholo ny zavatra mety hitako. Atoro antsika tserekeraiky zegny raha karaha zegny. De azagagy ianao sao de mietrehitra hoe hafahafa raha ampianarin'ny ramose io. Raha koragn'izy io ka raha hafahafa fô. Tsy hafahafa fa zay le atao hoe miady amin'ny tontolo ara-panahy. De raha tonga eto koa anao ny zavatra tsy maintsy horenao eto de ny fitoriana filazantsara. Mampirisika olo mba hibebaka, mampirisika olo mba handray an'i Jesosy, mampirisika olo hanaradian'Andriamanitra handovan'ny lanitra mandrakizay. Zavatra tsy maintsy regninao eto koa de resaka fitahina. Hoe akory tonga fiainanao mba ho tahin'Andriamanitra. Akory tonga anao mba hiova fa tsy hoe anao mijanona mivavaka foana fomba poketrinao koa mba mivavaka. Mba voata. Tokantragnonao koa mba mahomby. Posinao mba miboaka. Fa tsy hoe loalitrinao foa magofigofy. Tsy mety izy koa fikara zay. Mba misy raha miova amin'ny fiainanao. De tsy maintsy atoroko anao hoe ohatrohatr'izao ndray ny tonga anao tahina. Agnisan'ny secret anaky fahaefatra tsy maintsy regninao amin'ny Ziona eto de makasika ny antsoina hoe succès na hoe fahombiaza. Ny fiainan'olo mivavaka aketo tokony mahomby. Izy koa mankatoa anao. Tahiny tompo antsika jiaby. Tahin'Andriamanitra. De agnisan'ny fomba anankiray ny resako teo Rano za te hijoro vavolombelona de ndana mankatoa tenin'Andriamanitra. Igny malomba mba ataovy exercice. Raha makasikasiky fiainagnanao jiaby asivy fankatoava. Ohatra zao tsika zao mikoragna resaka arabolanao ohatra. Ino karaha farina tsy tiantsika mikorokoragna zay. Amin'ny lafiny arabolanao mba miteboky manakory mba hankatoavanao tenin'Andriamanitra. Nefa igny le tegna mahararary atsika matetika raha vao tsisy vola. Sasany mbola leny aby miaritry vazagna mivonto. Toy zay miaritry vola tsisy. De nefa amin'igny teboka arabola igny mihitsy izy tsy mankatoa tenin'Andriamanitra. De ahoana moa ny voatahanao arabola amin'izany. Ohatran'izany koa ny amin'ny resaka
tokatrano amin'ny resaka fitiavana. Be da be o za tamin'ny alakamisy izy koa teto anao misy le antsoina hoe boriky mifatotra. Fa misy ndraiky boriky mipelipeliky. Sia, ve so andraha agny amizay izy ve. Azona bengy. Nefa izy boriky. Izy boriky mifatotra ino ndraiky message alefany amin'olo viagnatsika ery koa andry. Nefa izy mifatotra. Ya, zany mavoretra message nareo io. Alefany amin'ny olo agny izy fizate ndraiky mandrena. Ah oui. Or ko efa matradraigny re volaniko telo na tende koraniko zao. Ha? Izovy Agora riatike. Misy Andriamanitra any amin'ny Ziona eto sao de verinao fa de verinao fa mandeha mivavaka fô de tsika kehitriny mivory. Ya. Anjo misy agnaran'olo riniko zao zany. Agny. Adepoagny izy am'le re. Ora antsovitsika. Ty riniko hatramin'ny numerony. Da iny tompony izy. Andriamanitra mela elo koa ananjy. Ka nare magnadaridary reo mbola misy anongonako teny nareretanarena. Sasany ato amin'ny plein temps mbola magnajima fo. Ato. Efa mandroka devolon'olo. Sasany amin'ny louange, amin'ny le zokiny, amin'ny le zandriny, antongontongony. Mbola misy magnadary fo. De nefa te hijoro vavolombely. De ho gaga venao raha boribory hely efa anao tsisy raha miova fenao satria mitovy amina raha avy ny sasagna ny herigny ny osipotaka ndraiky. Tsy possible anao hivoatra amin'ny rakarany. De nefa miandrandra onction miasa. Miandrandra fitahina miasa. Ipelipeliky tsy avela. Da iny tompony anary jiaby le mipelipeliky. Andraky ne tsofoko rano fogna se mbo fantry Iova. Iry avagna nanompo sampy anao, nanompo an'Andriamanitra, misy discipline zany, fa tsy raha mandehandeha ho azy. Misy raha tandrema, i raha jiaby misy raha fadiany daholo. Na même tanagna raha misy raha fadiany, tanagna. Misy tanagna zao tsy azo hitondragna kisoa. Tanagna misy rano tsy azo hitondragna lamba mena. Fa anao manompo an'Andriamanitra tagny anao libre daholo raha jiaby. Nefa anao boriky mifatotra. Réservé. De be da be zany tsy réservé fa meky. De mampalahelo zao tamin'ny alakamisy fa be da be am'izao ny tovavy mbola mino fa atao be voka malony izy voalegny vady. Anao mo raha manakory. De agneky zany anao. Sasany de miezaka mafy mihitsy mifadianina mbo be voka. Zany ve ny voalazany soratra masina? Hoe ary ny vehivavy de manao be voka amin'ny ramoseny zay vao ataony mariazy de alainy sintaka. Misy zany agnaty baiboly akao. Zay zao de fanalaka rirana edy anao amin'ny tenin'Andriamanitra. De raha vao raraka amin'ny fankatoavana tenin'Andriamanitra nefa miandry valimbavaka avy amin'Andriamanitra. Tsy possible. Eritrereto moa zanakanao zao asainao ndana sasao tagnanao fa meko an'ity zavatra ty anao. Fa tsy sasanao ny tagnany. Mahazo dy izy va? Nefa rany ary mety voakapoka. Tiozinao hoe tsy mahalala madio anao. De betsaka amintsika ohatran'izany miandrandra zavatra avy amin'Andriamanitra nefa le tanagna maloto. Engany mba ho dioviny ran'ny Jesosy sy ny tagnanao ny any. De eo indrindra no iresantsika androany an'ity fitaovagna anankiray ity zay efa matetika ampianariko fa ho amafisiko androany de makasika ny rano sy ny zava-miafina entiny. Rano. Ho an'izay mpagnaraka tantaran'ny Madagasikara zao tamin'ny andron'izany rébellion zany zay ankalazaintsika isaky ny 1947. Rehefa mitifitra ny vazaha misy phrase averimberiny zareo. Ino ozy zareo? Rano. Asa raha misy ino amin'ny rano io koa? Raha mbanao mba mandinika zay nagnino ndraiky vao zany nikorany. Hoe rano. Jerevinao tsara
ny bibilava izy koa vignitry mamoaka rano izy avy mivava fa izy poizina igny rano avokany igny fa tsy rano normal mamoaka rano zay tratran'igny zany azondraha daholo izy le vignitry rano de zay mahatonga olo maventy izy koa fa mandeha izara bénédiction zay moa izy amin'ny teny français bénédiction fa amitsika izy ino ataontsika agnarany tsodra itsofogny rano zay digidragidra hely fo zay gny agnarany ary ny ankamaroanjare magnano izy io ara ampidirigna ambava i rano io de amporitsitry ya ary neny dadabeny zay ataony karan'zay mangeliny satria izy sady bagna izy ary tsy raha inona vinagnino izy na vinagnino fô driatany fogna itsodraly ampidiriny ambava rano izy firetika vajilo iareta aloha fo fa nefa omeny tolo agnaragna hoe nitsodrano zava-mahery mbola misy resaka rano fogna koa tsika eto mbola tsy mamadiky baiboly fa le raha iaignatsika andavanandro ary koa misy raha maloto moa amin'ny fiainanao amin'ny vatagnanao ino ampiasainao fotaka rano ary na misy zavatra ataontsika hoe faran'izay maloto re moa an'le mitaiza misy drapeau-njazy misy sofetaka zo mbola tsara nanasa drapeau magno miteraka kambagna anao tanao nanjay hoe nao tsara nanasa lamba misy agnara zay misy fitongolagna aketo mafadikidiky zay moko nanagna zandry maromaro tavafara zala ty la matoa de misy agnaragna zay ataony mamaneta mba fasasana lamba tenjaza ozy mama anasa isika zay gidragidra fa tratran'ny rano io miherigna fotsy fogna i drapeau i na de fitady hoasakasaka hely migny ndraikindraiky fa ny rano zany tena managna lanjany maventy be mba eritrereto mbola metimety amitsika aby tsisy vola toy zay tsisy rano ale vono manao koa mbola tsisy vola agnatin'ny herinandro zany mbola vo gérenao ihany ndraindray mety managna eritreritranao ndaso za indragna ry fa raha tamatavy na tsy haiko tanàgna misy anao sagnatry ny vavaladiny lela za misy mandrakizay hoe tsisy rano sahirigna anao mitany tsisy rano zany zany mahatonga agnatintsika koa nametran'Andriamanitra ranonivy ilaigny izy io asanao tsisy ranonivy koa ary agnatin'ny vatan'olombelona ny 75% ny zavatra agnatin'olombelona misy rano io no anehoagna sy afantaragna fa mbola velona sy miaigna tsara ny zavatra anankiray mamoaka rano rehefa manao rehefa faly moa mamoaka rano masonao io tezitra anao na malahelo mivoaka le tsina hoe ranomaso donc zany ny fiainany zanak'olombelona tsy afaka misaraka amina rano même zaza ho teraka ohatra ho teraka le zaza tsy haiko firmoa agnaty kibo ieloavana rano maloha misy le tsina hoe poche d'eau zareo raha sazy mahainy zany koa tsy mbola vaky igny poche d'eau igny sarotro be ivoan'ny zazy avy eo eloavana rano maloha zay izy vo teraka be da be azo tohizagna lavabeby zany fa zava-panahy no resantsika androany de tsara ihany ny afantaranao anazy nisy fotoana za nisy olo tagny Diego tagny akory ma pastera za mpanaraka anao amin'ny page ao anao manafy mafoaky anao ma tsy mba manjara farigna hely mandeha Diego ty nao i ma zare agnino akagny marô za ato misy raha mila vavaka ato pastera tsy mampagnino atapeko biondraplaninao ale retour mba magnanova ia edy anao pastera io za tamin'zare lavitry loatry raha volagninare zany fa andananareo za malaka rano azonao ngalao anareo rano de i rano io za tazomy amin'ny tagnanareo fa ivavaka atsika de nazavaiko anjare aloha zany hoe ny rano aneno toeragna tiana fanahy ipetrahany rehefa andeha amorogna Andriamanitra
dia io rano iny fitaovagna nampiasainy ary ny fanany Jehovah ozy a namomba tambony rano mihetsiketsika tambony rano vavatsika za dia jerevo za fa ry nahazo message précis za tamin'ny jerevo za fa afaka antsasakadiny 30 minutes isabatra miova hoako taony raha igny sitrana paster karaha mavandiko za mivolagna aminao misaotra betsaka erany teo tsisy merci tsisy billet d'avion eky tsisy ino ary zany le problème atsika matetika rehefa anao mamay be igny dia tena tagnianao paster andendragnonare nasasakaly vita raha mampamainao na misaotra tsy ataonao paster tainandriako anao ndraiky akaho aozy i raha nanonitsy takahofo taketo za zegny nahazo fitahina be zegny ko tonga an-dagnitra asisy donc edivarotro anahy olo izay nivavakanaiza la na mamamamamama raha mbo volanganare mbo azo magnanjegny ry mbo azo raha tsy fagnabe karaha zay tsy magnino aby zegny namba regniny izy bako mpagnaraka ko itrereto anao marary mavita magnavotra anah hoe ifaiko roplaninao sitrigna anao na dimanjato aby crédit nagnatsovoka anao tsy abianao za dia normal edy zegny vao zany nefa le toetsain'olo raha vao paster korah tsary nisy olo nagnantsompo masika nasany nody fogny moasy satria izy matatro saigny nofo ratsy androany le toetrana kristianina misy très bien mafinaritra be mihitsy ia tena ohatran zany betabe itanao rehefa nampiasaigna le rano satria anao ange tsy voatery avita andeha déplace fogna anao ny andeha arina andeha aty dia ndana mba atao fazara mety managna fianakaviana anao eno tsara raha koraniko ty fa sabeko mirava za mbola herinao gnontaniagna koa zaho za tsy karabenary tandrigneso tsara be raha volaky le victre zay aviako baka be karava eky toko igna pastera tay jesosy areo ohatra anao zao managna fianakaviana tena ohatra hoe tena dans les coma mety tena tsy mahateny tsony izy tsy mavita mihetsiky mety tsy mavita mihinan-kanina ndana angalao rano na même zareo amin'ny hôpitaly ary ny magnatoro an'izany asianjareo malaka vovo boka izanjare voatany anazy vovo coton malaka coton dia asigna rano dia igny azonao atao dité kely atao siramamy kely igny azonao atao tsotra am'izao ohatra hoe rano matimaty dia ahosotro amin'ny molotry olo igny aketo dia igny mahatonga ananjy mahazo aigna tsikelikely ary indrindra raha vao rano avy nivavahanao le izy io feotsika iny moko revagna misy fiainana dia le rano koa fiainana dia amin'ny fotoana anao malaka rano dia vavahanao amin'ny anaran' jesosy ty rano ty hitondra aina hitondra zao hitondra ty dia igny no tanteraka amin'igny rano na igny avy eo androagna na igny avy ake sotroagna dia lasa misy hery mahagaga anatiny zany efa teo nilaza aminao ny hery naturel agnatina rano efa tsy azavaigny indrindra fa nampagnaranao vavaka da igny tompo atsika jiaby be da be ny karazana rano misy ny atao hoe ranomamy aitsika jara zany la mer non la rivière fa misy ny antsoina hoe ranomasina la mer mbola rano fogna io araiky mamy araiky masina kino zao tsy azonao ampiasagna an'izany zao andana anao mifoaza mandraigna be dia mazao amin'igny lycée zaka raha be mananjary mifoaza mandraigna ataontsika hoe mitelo na minefatra mandehana jusqu'agny amin'igny route miramara igny fa fen'olona tsy latsaka ataontsika hoe 10 olo misetra agnaty rano isia tamatavy même satria fantanjareo fa agnatin'ny rano io misy fanahy zareo ve zany agnatina rano misy fanahy dia ohatra zany le olona hipetrahana tromba na mety hoe misy raha hafahafa agnatiny dia izy mandeha misety agny magnasigny raha iny asazonareo izy misy olo zao mandeha mangata pitahina mivarina agnaty rano
Ary ny rano misy isan-karazany, misy le chute d'eau, le rano latsaka avy ambony aram-bato be le tosaka be regny. Misy rano lavadrano. Zay mahatonga hitanareo ny mpanan-karena, anao ka mandeha ndakorona mpanambola, presque misy fontaine agnatiny ao. Mode ataony sarisary kely zay izy rano mikorina karaha ty. Tsy ny sisa. Zay raha voanao zany revagna misy rano amin'ny fiainanao, dia ho avy eo zay ny fitahiny. Tahiny tompany antsika jiaby. Tahin'Andriamanitra ianao. Ary misy karazana vehivavy be rano. Aminazy zany efa vao misy raha ohatra falifaly dia efa tomany. Vao tenitenen'olo mafimafy dia efa mirabaraba ranomasiny. Fa amin'ny fontaine. Ireny koa zany olo tokony olo voatady be izy regny fa tsy hainy mi-exploiter anazy. Tsy naheno mpampianatra karaha pasteur David izy. Fa tena manana lanjany maventy be izy zany revagna amin'ny fiainantsika ny fisina rano. Azonao loatra eo ka ny rano dia loharanonaina. Sorato mihitsy zany mbo azonao ono. Tsy secte zany revagny magnano délivrance amina rano. Tsika manko matetika re mara fivavahagna zandrany rano ndraiky raha tany. Dire fa nanitolo taloha za zay nidireko tamin'ny introduction teo hoe na zareo taloha tagny niady tamina fahavalo ny phrase averimberin-jareo dia hoe rano, rano, rano. Loharanonaina. Ny rano ihany koa dia tandindona fanadiovana. Tandindona fanadiovana. Dia misy raha diovina zany dia mampiasa an'igny rano igny. Ary fitahin'Andriamanitra. Bénédiction. Zay mahatonga antsika rehefa andeha le zaza na andeha hanao examen, na andeha hagnam-pitondranomasina, na andeha hanangan-tragno ny zanakanao na ny olona akaiky anao, dia atao ino zareo? Tsofina rano. Ary ny fiainan'olo voatsodrano zany miavaka tantera. Miavaka tantera. Zay mahatonga antsika raha tsaronareo isika tonga am-piangonana ato misy rano fô ampiasaitsika. Mampiasa rano. Matetika antsika mampiasa rano. Raha tsaronao tsara. Ary tsika aveo dia fa iaraka iray latabatra amin'ny tompo koa tsika niany. Satria lahady voalohany volana androany. Niany rendez-vous-tsika igny. Tadidinao rendez-vous-tsika isam-bolana. Mandray fanasan'ny tompo atsika ary amin'ny méga église. Efa nomanina koa bus andeha andraisanao ifanasan'ny tompo zany. Any na pasteur ataoko andragno fô atao voakagny tsy raha magnino. Ka raha vakinao Genesis toko voalohany. Andininy faharoa. Genesis toko voalohany andininy faharoa. Totsika mba hiaraka madika andiny soratra masina. Genesis toko voalohany andininy faharoa. Ozony Baiboly manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tany dia tsy nisy endriky. Sady foana ary aizina ny tambony lalina. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Rehefa tsara. Mbola tsisy nininona zany. Fa ny rano kosa efa avy nivolagny efa nananaragna hoe rano izy. Donc zany io ny zavatra farany zokiny indrindra raha mbola eto ambony tany korany. Ny rano nisy talohanao. Ny rano efa nisy talohan'ny tany. Rehefa moa tsika izo mangady ny tany hitantsika io misy rano ambany. Rehefa me lalina tsika mangady misy rano. Donc zany ny rano dia zavatra efa n'existe talohany zavatra n'existe. Dia zay langazina zavatra tonga eto ambony ty tany ty zany ny rano io daholo. Ny rano afaka mikoragna amina aretigny. Rehefa anao avy nivavaka hoe rano androany agnasitragna aretigny anao. Ivolagno i kansera io. Ivolagno i fibrome io. O kikista io ikisaka ho foana rehefa ampiasaigna anao. Dia anjaran'ny rano io amizay rehefa ampiasaigna mikoragna amin'ny aretigny. Za to nahazo baiko mialana reo. Azazonao amizay le izy. Otran'izany izy io rehefa tano izy dia tsy nisy endriky. Zany tsisy raha azo volagnana ananjy. Raha koa fa
tsisy forme zany ne tsy hainao atao akory sady tsy boribory tsy fisaka dika zany tsisy azonareo izy karaha ataontsika zany zao ahoana andeha agnomezantsika endrika rivotra zany satria izy tsy hitanao maso donc zany tamin'ny fotoana io a ny tany a tsy mbola hita mazava tsara hitany izy koa volagny hoe aizina ozy no tambony lala fa ny rano ndraiky préciser tsara fa ny fanany Jehova na momba tambony rano tain'Andriamanitra ianao zay magnaraka an'ity lesona ty eno tsara fa mahasoanao ty ao amin'ny Isaia 44:3 Isaia 44:3 amin'ny anaran'i Jesosy a mivako toy izao Isaia 44:3 ozy ny teny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa andatsaka rano amin'izay mangetaeta aho ary riaka ho an'izay tany karakainy eny andatsaka ny fanahako amin'ny taranako aho ary ny fitahiko ho amin'ny terako amen rano nanoarany anazy a fa nyvaliny amin'izay izy amin'ny farany andeha andatsaka ny fanahako aho izy nefa izy amin'ny voalohany mikoragna rano andatsaka rano amin'izay mangetaeta aho izy zany hoe te hiteny eto ny Baiboly fa ny rano dia fanahy zavatra afaka mamely zay natao raha ny toerana zany nipetrahany fanan'Andriamanitra tamin'ny fiandohan'ny zavatra rehetra dia taiza tamin'ny rano araka le verset biblika nivakitsika teo tainy Jesosy ianao toy izantsika ny lesony Ziona 4:14 ameko andiny soratra masina maromaro mihitsy ianao mba ho tsaronao tsara Ziona 4:14 ozy ny Baiboly ndray eto a oka mba tsy hainao ntsony le ole teny hafahafa le fampianarana rano omeko verset anao io dia vakio a dinio tsara izy koa mety aminao dia ampiaro le izy fa izy koa tsy mety aminao ahirigno amin'ny pasteur David atao Ziona 4:14 ozy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay izy amen fa ny rano zay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay mbola mikoragna rano fo izy eo atsika hoa tsy tokony ho sarotra be agnatoroana an'izany fa nanao za misy ranomaso anao rehefa tsemboka mamoaka rano ivatagnanao io zany hoe ny afantarana fa misy fiainana agnatina raha raiky mamoaka rano rehefa atsika rehefa misotro rano tsy maintsy agnatin'ny andro raiky zao olo raiky tsy maintsy mipipi anao agnatin'ny andro raiky tsy mipipi zany mieritrretanao indrindra amin'ny andro mangatsiakaky ny rano zay omeko azo izy a dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay te hiteny zany izy misy fiainana